okitsika iaina ao anaty fahamarinana sy ao anatin'ny lalàna feno tany républicaine démocratique satria ninninona zavatra nenina na nandalo tana tohatra na lalana aiza n'aiza na ren'io lalàna io tsy io lalàna navoaka ny parlement io député sy ny sénateur io no afaka anova ny lalam-panondrenana satria lalam-panondrenana ke voatorotona am'le izy lalam-panondrenana fa nametraka hoe misy lehibe mpanohatra rehefa vita fifidianana de io no atao hoe lehibe mpanohatra fa ity lalàna vaovao ty zany zay fidiny député sy ny sénateur de hoe ao parlement ihany vao misy lehibe mpanohatra officiellement fa ny ety ivelany tsy misy de mampimely izy ho an'ny olona hoe tena manaraka sy manaja ny lalam-panondrenana satria tsy mbola misy tsy azo ekena mihitsy zany hoe simple loi na ataontsika loi organique anova lalam-panondrenana ka naiza naiza tany alehan'io lalàna io de mifanohitra lalam-panondrenana foana io na inona zavatra tenenina inona fanazavana atao inona atao satria ahafahana manova lalam-panondrenana dia référendum lalam-panondrenana zay lalam-boindrindra moa zany indrindra amin'ny lalàna rehetrarehetra to ambonin'ny tany misy ambony tany Madagasikara raha io jerevana io no ambony indrindra ary tsy azo kitikitiana io tsy azo ovaina io raha tsy hoe référendum ka eo zany matetika satria raha isika zao hoe resaka gouverneur satria mbola isany gouverneur zao lalam-panondrenana eo anaty lalam-panondrenana de hoe chef de région fidina mbola misy province koa reo misy province misy ny ohatra zany ny région misy ko bedabeda lalam-panondrenana dio zany hitanao angamba tamin'ny professeur Jacques Albert le lasa destitution professeur Jacques Albert de science de tsy namoaka hoe décret d'application fa ity isanandro zao de manitsakitsaka lalam-panondrenana violation répétée fa niratsirana isanandro presque isanandro zao lalam-panondrenana fa nitsakitsahana reny nefa ny voalaza ao lalam-panondrenana hoe proof sy motif afana mampitokana ny président république fa mine tsy atao zany zavatra zany roa tena hoe mahasaha ny tany sy ny firenena iaina ao anatin'ny fahamarinana sy manaja lalàna manaja ny démocratie manaja ny république fa mendrika mendrika empêchement ve zany ny tena zay mihitsika ohatra antany io pahay lalàna rehetrarehetra ampanontany io malagasy rehetra miaina an'izany fa tsy miaina an'izany hoe de façon répétée violation de la constitution zany zay zavatra dia anisany afahana mampitongana président manao ahoana nefa le ACC zay ataontsika hoe arika farany amin'ny fanajana ny lalam-panondrenana aza mba tsy lazana hoe mankatoa an'le izy de nanisy teboka vitsivitsy fotsiny amin'ny anovana asa article 5 angamba voresaka tao anatin'iny hitanao koa reny hoe mivoaka de vao nesorina indray tao amin'ny site de lahintsy mihitsy lay ao anatin'izany rehetrarehetra zany manao ahoana inona no mety ho risika an'izany ho an'ny firenena raha ny fahefana ambony indrindra zay arika amin'izay fanajana lalam-panondrenana zay ary mankatoa n'ilay isa tamin'ny fimpanohitra za miteny ary mbola hiteny foana fa ny asan'ny ACC na amin'izao fotoana zao na teo aloha dia gardien de la constitution zany hoe izy ny tompon'andraikitra voalohany indrindra miaro an'io lalam-pandrenana sy ho tsiratsiraina sy ho itsakisahana ka zay lalàna rehetrarehetra na zavatra rehetra mety miseho amin'ny tany sy ny firenena ka mety manatoana an'io de tokony isorona fotsiny ohatra raha isika zao tamin'ny andron'ny président Razamampianina nisy le 73 député le hoe isorisa rosana am'izao nanamarina le zavatra atao hoe ny raisy ny ACC le fitoriana isorana azy fa kosa le ACC tamin'izay tsy nanaraky ny lalàna tokony ho izy satria zay nataoko hoe tena asan'ny ACC de hoe miandry sy gardien rehefa manaraka lalam-panondrenana izy de abasoraba tsara petaka fa rehefa tsy mifanaraka tokony akipika fotsiny am'izao tsy mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana dia tia miala fa miasa andraso aloha fa tamin'izay fotoana zay de namoaka ny ACC hoe misy an'izany hoe pacte de responsabilité taiza koa mbola nisy an'izany tsy porafanao zany fa niasa amin'ny ACC de hoe manaraka sa tsy manaraka constitution de tamin'izay zany rehefa tsy mifanaraka tokony nesoriny ny président république fa ny premier ministre mitalany zalahy tamin'ny zavatra iny tsy zay ohatra amin'izany koa ny amin'ity zavatra ity zany rehefa tsy mifanaraka lalam-panondrenana le lalàna
naveny amin'izy io naveny amin'izy dia tokony miala fotsiny am'izao tsy fanaraka amin'ny lapanirena dia ka noho izany mailatsiny nous sommes des gardiens tsy mahazo mangafa aty aminay nareo isopy zavatra ny sara makadity ianao anisan'ny fanakevitra izay nataon'ny filohan'ny SCC teo aloha rehefa toy irika rakotoary sony amin'ny hoe ny fitsarana rehetra na midintsy navoakanay tato amin'ny SCC tamin'ny fotoan'andronay ozy izy dia nentina iarovana mba tsy sy mikorotana ateto amin'ny firenena fa aminao manokana ve zany efa mivoana amin'ny asa nataony ve zany ny SCC taloha sy ny SCC amin'izao fotoana izao za tonga dia lazaiko tsotra am'izao mialatsiny am'izay mihaino anazy izy olona mety tsara zao zao fa hoe c'est du n'importe quoi fanaovana tsinitsinina lay asa nampiandraikitra nomena andraikitra an'le olona zany satria tsy natao hanamboatra politika akory ny SCC nambomboatra an'izao zao fa hoe miaro lalam-panorena hoe voazy sa tsy rehefa tsy voazy izy dia ilika tsy mpanaja fa rehefa voazy izy dia ikena fa izay ka noho izany io za hoe oka samy hanao ny asany ampahamarina rano sy nitsiny sy manaraka ilalana fa tsy hanaovana politika akory ny asa-pitsarana ny rahantsika nanaraka teo ny fametrabelarana nataon'ny tompokila metra Willy Razafindratovo tamin'izy dinidinika niaraka tamin'ny Gasikara tamin'ny fandarana l'invité du jour mazava tsisy petina reny voalazany reny rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia ailika miala zay ny hoe lalàna aminy fa tsy amboamboarina ohatran'ny nanazavany azy teo ka tonga dia tsambikina any amin'ny dinidinika niaraka tamin'ny Fanirisoa Herinaivo ramatoa Fanirisoa Herinaivo omaly dia raina tokoa ny fahasahiny sy ny fahitsiny ary ny fijoroany miaro izany hoe demokrasia izany miaro izany hoe tany-tandalàna izany fa raha momba n'ity filoha ity dia marina ny tenin'ny tompokila metro lala teo tsy asiana resaka be dia be io tsy mila article 42 na 43 na 44 na 46 na mbola ataontsika hoe 400 raha ny article mazava ity filoha ity ny alohan'ny nazahoany an'io nationalité frantsay io na hoe nanao an'ilay naturalisation anana ny zo frantsay dia nanonga-panjakana niaraka tamin'ny hery vahiny frantsay niaraka amin'ny fitondrana frantsay tompokila Didier Ratsiraka manazava tamin'ny vidéo joro vavolombelona fa ny frantsay no tao ambadika ary niangavy azy hanampy Ingia Rajoelina hanongana ny fanjakana malagasy izay nitantaniny Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ka amiko efa imbetsaka impirimpiry namerina an'izay famadihana tanin-drazana izay tsisy famadihana tanin-drazana mihoatra n'izany hoe miray tsokombakomba amina hery vahiny ary tsy hery vahiny hoe hery vahiny amin'izao fotsiny fa hery vahiny mpanjana tany mbola manana litizy mbola manana raharaha mbola ifampitoriana eo amin'ny raisam-pirenena amintsika malagasy momba ny fibodono nyreo nosikerintsika ka tsy ilaina tsy mila tonga any amin'ny resaka hoe article akory tsika fa ny iny dia efa ampy satria ny trahison zany tompoko zany farany amony amin'ny eloka azo eritreretina eritrereto hoe olona ho filoham-pirenena ianao ny filoham-pirenena ianao no manao an'izany zavatra zany dia mazava ho azy fa tsy mila nandeha lavitra akory tsika
fa zany hoe izy moa nanao didiny besandry tamin'ireny frantsay mbola tao ambadiky ka tsy ho taritiko lava le resaka fa niditra Rajoelina nanao fanonganam-panjakana da aveo niditra tetezamita tiandray izy hiala hiditra tetezamita indray retsika ka eo indrindrany a no tiako hazava zay moa tsy napetraky gasikara zay fanontaniana zay fa za manontany tena sy mametra tena amin'ny fanirosoa tena nanako estime ambony de ambony ramatoa io fa ny ahahako fotsiny dia tsy sovalin'ny frantsay indray ny fiandrianam-pirenentsika malagasy amiko ny vahaolany amin'izao raharaha izao a dia ny concertation nationale mazava malgaso malagasy samy malagasy any toerana afaka manampy ny aty amin'ny diaspora raha ohatra ka hanampy fa ny any toerana no tokony hifandamina amin'io tsisy idiran'ny resaka hoe indiapogenie resaka tsaikitsony zay mazava ho azy fa fikotrehana tetika spaika tsy misy hafa ny tranga taoarinan'ny fanonganam-panjakana ihany nafahan'ny fanjakana frantsay nametraka ny olona de Rajoelina zany teo amin'ny fitondrana nanao tetezamita de aveo zao izy 14 taona mifandimby teo zany a mbola zao hatramin'izao mbola ny zareo foana ny mbola teo amin'io fahefana io a sy fitondrana io a na tonga amin'ny firenena ohatran'izao ka za de manohatra tanteraka anyty resaka hoe gouvernemanta hitambarana vaovao ty indray resaka tsy misy hafany natao tamin'ny feuille de route tamin'ny frantsay indray io ary io a frantsay ihany mbola ao ambadiky io resaka apogenie izy io resaka zavatra hoentina any hoe ananganana gouvernemanta tetezamita indray tsy hany ny vahaolana ampy zay tokony tapahatsika ny tadipotratsika amin'ity resaka frantsy ty tokony malagasy no mamahany olana eo amin'ny samy malagasy tsotra ny tenin'ny tompokilametra Razafindratovo teo rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany hoe diso de ampiarina any ny lalàna ailika ary zany lalam-panorenana zany de tokony ho arovany rehetrarehetra na ny eo amin'ny resaka fitsarana zany na eo amin'ny resaka tafika satria zay no mahafirenena amin'ny firenena tsisy lalàna zany dia firenena fanjakan'ny baroa ary tsisy firenena androso sy lamma ao anatin'izany baroa izany ka faranako ny kaba ny tidinidinika kely ataoko ty fa de lava sao de lava loatra fa ny rarina dia ny janonana ny famahana ny olana eo amin'ny samy malagasy tsy misy idira zava izany na io resaka hoe fangalana trosa anaovana fifidianana io ny zavatra zany eny tsy ananatsika fiandrianam-pirenena sy fahefana mandrakizay sy fahaleovan-tena mandrakizay satria anao fifidianana avy ianao de any amin'ny olona ianao nandeha hindram-bola mazava ho azy fa reo mpampindram-bola mametraka ny lalàna tiany ataonao zay mazava ho azy fa ho an'ny tombontsoany satria reo firenena reo mpiombonantoka reo matoa reo mandany vola sikiponitra manao zay idirany any amintsika any a tsy hanao abepiery reo a na anao mera tereza fa ny tombontsoany no andehanany any tsisy ariary ariny any ka hoe be loatra ny volany ka andao arintsika any Madagasikara tanjony de hitana ny vao hitana ny tsindry eo amin'ny firenentsika afahany mitantana firenentsika amin'ny alalan'ny saribakoly izy hipetraka eo satria izay ny tanjona miala amin'ny vazaha io enjehantsika hiala teo io de hiditra ndraiky io ny vazaha manaraka
ka samitsika mieritreritra ary samy maka andraikitra fa ao anatin'ny tena kion-dalana no avy Madagasikara tsika zao, satria raha mbola amin'ity ndraiky io tsika mbola manaonao foana mazava ho azy fa ny fifidianana io raha amin'izao fiseho an'izao sy amin'izao lalàna misy zao dia mazava ho azy fa efa vitan'ny ralahy matavy io araka ny fitenena fa tsy maintsy terena ireo ao amin'ny CENI, ao amin'ny gouvernemanta sy ny ao amin'ny antenimera amoaka anaiky ny sin'izany concertation nationale zany, tsy ilaina gouvernemental avabe zany tetezana hita zany fa raha manana fahendreny tsika sy tia tanindrazana samy mikasa sy mikendry zany tombontsoa ambony ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy zany dia tokony ahifandamina. Ka dia veloma mandram-piona indray tompoko lahy sy tompoko vavy.